Andao ianarantsika ity hira anankiray Evangelika Salegy. Mitondra lohateny hoe misaotra sy mankasitraka ray ny mpihira anazy ireo mandeha Madagasikara. Alefantsika izy dia atoroko anao fomba fanaovana anazy. Tsotra kely mi tonalité. Makatsika mi libre da feotsika makatia mi septième case troisième corde. Reo ny repère-tsika. De ny suite d'accord makany amin'ny sixième note mineur do dièse zay. Eto amin'ny quatrième case da feo troisième corde ny do dièse. Eo lay accord mineur no mitotona aloha eo daholo ny rehetrarehetra. De manao 7 bémol tsika. Zany hoe raha atao accord zany izy accord arpège de lasa ohatriny hoe do dièse mineur 7. Ohatr'izay esorina ny tierce ty. Lasa hoe ohatr'izay da aveo makeo amin'ny la majeur. Quatrième note da aveo troisième note mineur. De rehefa miala ao anatin'izay tsika de mi amizay. Mi mitotona ohatriny hoe mitendry zany tsika manao blanche. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, inefatra. De miditra ny andiny voalohany. Fa melohan'ny andiny voalohany de mbola misy feon-kira arahantsika eo. De zay indray ny anarantsika zao. Roa zay, telo, farany, efatra. Iny ohatr'izao ny fomba fanaovana anazy. Manao mélodie tsika bassiste. Eto zao 12e case quatrième corde. De ny tierce aty amin'ny 13e case première corde. De aveo 3, 2, 1. Ny fomba fanaovana anazy asina kely anito 5, 5, 3. Ity ndray zany manisy tsika 9, 10, 11, 12. 9e case deuxième corde. Hammer 1. 5, 6, 1. Da aveo eo indray miditra amizay ny feon-kira andininy. Reny teknika reny zany mila tadiditsika tsara. Mila tadiditsika tsara ireny structure ireny. Vita zao le feon-kira mélodie amin'ny basse de miditra ny feon-kira ampidirana ny andininy. Ohatr'izao. Teknika ao anatin'ny lesona de misy natao hoe quinte. Intervalle quinte. Ohatr'izao zany fanaovana anazy. Ty zao le tonalité. De ny quinte hita ambony ito. 5, 1. Da aveo makany amin'ny 6e note tsika. Aty amin'ny 6e note eo amin'ny 11e case deuxième corde. Da aveo 2, 5, 6. Zay eto amin'ny 2e corde ito aty amin'ny 3e corde. De makato. Ny fomba fanaovana anazy ohatr'izao andininy indray zany tsika zao eo amin'ny andininy voalohany. De feon-kira manaraka rythmique mila tadiditsika bassiste de eto amin'ity zany hoe tonalité da aveo 5e note, da aveo 4e note.
zay. De octave amizay de 4e note. De misy passage kely makao am 4 4 3 2 bon 1 1. Ok, de ao aorianan'izay de hito indray no ataotsika. Misy teknika anankiray indray manelanelana an'le feokira manao style kely tsika. Ohatra zay makao am 4e note. Ito 5 6 7e case 2e corde 4e note io ity ny tiersany. Zao teknika tiersa, teknika anankiray tiersa, de tia ilay 5e note de tia quinte. Ohatra zay. Iny zany rehefa tianao an'le style kely tsika eo amin'io partie io. De tohizana ihany le andiny, isaky ny andiny zany de ohatr'izay foana ny fitendry anazy. De fitendry refrain indray hafa indray ny ataotsika.